mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamalavantsika rehefa mararatra ohatra tena kamisy fa 5 ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra otsika anio dia ny petera voalohany toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ananaran'i Jesosy. Ry malala, mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny anareo. Fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy reny. Areo ka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazan'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo. Da izay anendrikendreny anareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny tompo dia manan-keza rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny ray namaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra hampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Lay masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny etika nosoraty nambaran'i Paoly amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo toko fahatelo ambin'ny folo, ity etika izay resahan'ny Petera ity na ny fitondran-tena izay resahan'ny Petera ity. Raha toa ka jerena ny andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia miresaka ny fitondran-tena na ny tokony ho toetran'ny olona amin'ny fiarahamonina izay tsy mpino. Misy ny fiarahamonina izay hodidinina tsy mpino na misy tsy mpino dia fijoroana vavolombelona ny toetra tsara. Amin'ny alalan'ny toetra tsara asehon'ny mpino no hitaomana ny jentilisa ho tonga mpino ireo tsy mpino zany dia taomina voataona ny fitondran-tena tsara izay ananantsika mpino izy. Lay fitaomana zany dia tsy voatery amin'ny lafiny hoe fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny vantana na toroteny io na fampianarana io, fa tena amin'ny alalan'ny fitondran-tena mendrika, fitondran-tena tsara, fitondran-tena soa dia ampy na marina kokoa fitaovana hitaomana ny hafa ireo izay tsy mpino ho tonga kristianina. Dia eto ary misy toetra vitsivitsy izay tiany Paoly ho toetrany mpino manoloana ny jentilisa. Ny voalohany dia ny fahaizana mifehy tena, fahalalana onony. Ny mampiavaka ny civilisation grika ambanin'ny romanina dia ity fampanararam-po amin'ny filan'ny nofo ity. Tamin'ny fotoanan'ny romanina ohatra ny sakafo dia tsy hoe any pitolo fotsiny fa fanao mihitsy ara indray rehefa misakafo ny romanina na ny grika manao andreny sakafo mihaja reny dia indray miloarana ny tenda dia mamiverina mandoa indray sanatria dia mamerina ny sakafo indray rehefa avy eo. Tena fanaranam-po mihitsy izay mahatonga amin'ny Paoly, mahatonga amin'ny Petera eto miteny hoe fadio ny filan'ny nofo, ny fampanararam-po amin'ny nofo fa miady amin'ny fanahy reny. Zany hoe tiany Petera zany ny mpino mba hatsiaro fa olona modely mafetena, mifeny tenany eo anatrehana fiarahamonina izay tia manara-po amin'ny filana maro isan-karazany. Tsy itsika amin'izao taonjato enantsika izao mihitsy no azo lazaina hoe mifetena amin'ny filan'ny nofo na amin'ny filana maro samihafa. Vao mainka hitantsika amin'ny horonan-tsary, amin'ny tambajotra isan-karazany hitantsika eny an-tsena, ary indrindra izao akatoky ny krismasy zao dia indraindray fiarahamonina hitobahan'ny filana tsy mahasoa isan-karazany ilay fiarahamonina. Ilana zany io tsy misy hoe inona ny mety na inona tsy mety ka hifampitsarany mpino, fa ny hoe ny tsirairay dia tarihin'ny fanahy masina ao anatiny dia miezaka mifetena, miezaka mandanja
ny fiainany mba tsy ho baikony consommation na ho baikony filana maro isan-karazany na zava-mahadomely io na zava-mahamamo na sakafo na fialam-boly io na asa io zany rehetrany de mety mibaiky ny olona ka manjary olona andevoziny ny finanana izy na ny fisakafoanana izy na ny filana izy fa olona zay mahafetena mahataona olona hivavaka ny fahitana kristianina mahafetena fa ny faharoa zay tena itaomany Paoly ny kristianina koa dia lafin-javatra momba ny fanajana ny olona rehetra fanajana ny olona rehetra raha mitentsika hoe manaja ny olona rehetra dia mazava io ny olona rehetra ao anatin'ny fiarahamonina ny olona rehetra tia petera resahana eto na lahy izy na vavy izy na olon-tsotra izy na manam-pahaizana izy na inona toetrany na inona fiaviana tsy misy hoe ny olona rehetra afa-tsy eo fa ny olona rehetra mihitsy tsy misy olona zany ka mendrika ho vingavingaina tsy misy olona zany ka mendrika ny tsoraraina tsy misy olona zany ka mendrika ny ho atao tsinontsinona fa ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina dia fiarahamonina manaja ny olona rehetra la ivombolana hoe manaja de mametraka ny olona eo amin'ny toerana tokony isy azy manaja ilay mahendrika Andriamanitra manaja ilay olona maha olona azy feo ary zary hitatsika am'izao andrenatsika sao fa efa tsy fanaotsika tsony zany fa ny mahazatra ny olona ankehitriny de mifamingavinga ao anatina tambajotra mifanala-baraka ao anatina tambajotra mifanendrikendrika eny an-dalambe mifanopa mifanozona mifanaratsy mifanenjika mihoatra noho zany aza mifandatsakaina mifamono mifamosavy mifangalatra zany rehetrany zay hitatsika am'ilay fiarahamonina izay tondrotsika hoe moderna ankehitriny fiarahamonina zay tondrotsika hoe mandroso ankehitriny de to fiarahamonina anjakan'ny fifanimbana anjakan'ny fifandonana anjakan'ny tsy fifanajana de eto manaitra manao lakiloso fanairana ny mpino petera manao hoe fantatra hoe makaiza ve fiarahamonina misy anao io fa ny fiarahamonina tokony misy ny mpino na ny anjara toerany mpino ao anatina fiarahamonina maloto sy feno fahalovana dia manaja ny olona rehetra izy midikany hoe manaja ny olona rehetra tsy hoe manaiky zay mety ho fitondran-tena ny akory ianao midikany hoe manaja ny olona rehetra de tsy hoe miombona am'izay eloka ataony ianao midikany hoe manaja ny olona rehetra de tsy hoe manaiky zay mety ho fahalemenina zay mety ho mahizy azy ianao am'izay heveranao azy fa ny hoe manaja de zao mametraka azy am'ilay toerana mahampanompo mahendrika Andriamanitra azy fotsiny zao raha toa ka ao misoatra masina de indray mandeha de so ny teny manao hoe raha misy manota aminao ny rahalahanao de anaro izy rehefa tsy mety manaiky anao izy de etsoy olona na ray aman-drenim-piangonana de atsoa izy olon-dehibe amin'ny azahoantsika azy toko ray aman-drenim-piangonana dia atsoa izy mba reseo lahatra mba anaiky fa diso izy mba ho vavolombelo ny fihavananao ary raha ohatra ka tsy manaiky mihitsy izy ny fahadisoany fa miziriziry izy dia ataovy toy ny jentilisa la hoe ataovy toy ny jentilisa mandrakariva de veriny olona manao hoe aza rarahiny izy ataovy toy ny tsy misy izy nefa raha eo ambony eo tsika de mahita fa am'le toriteny ataony Jesosy matotoko fa de mitoko faheniny io de mahita fa tsy lay teny hoe atao toy ny jentilisa tsy hoe atao hoe sanatria ampanina na tsy rarahina fa lay hoe atao toy ny jentilisa de zao apetrao amy toerana tokony isy azy izy ka hitorio ny filazantsara indray raha hoe jentilisa izy de zao torio ny filazantsara izy haneho fitiavana izy no zany de tena afatry ny soatra masina mihitsy zany hoe manaja ny olona rehetra apetrao amin'ny toerana tokony isy azy izy raha hitanao fa tokony hitoriana ny filazantsara izy torio ny filazantsara ajao izy raha hitanao fa tokony ho anarina izy de anaro amin'ny fitiavana izy fa ajao izy dikany ajao de zao azalaina paraky izy
ny dikany hoe ady zao de zao aza potehina lay maha olona azy, aza potehina ny aja mamboninahany, aza ravana izay mba zavatra maha olona azy. Io zany tsy rahay mety tsy rahay maha kristianina loatra fa lay maha olona mihitsy satria tsy ho kristianina avokoa akory ny olona rehetra. Fa misy eo anatin'ny fiarahamonina tena tsy pino mihitsy, misy tena raha ohatra ka azo ilazana azy de zao manao hoe tena mety ho sanatrina zany, misy fi tena ataon'ny malagasy hoe fanetro be pirenena na fanetro be ny fiarahamonina. De ajaina izy, ajaina amy lafiny hoe mananaina izy tsy hanovana fitsaram-bahoaka izy ohatra sy ny tahaka zany. Levako malala ny kristianina dia olona manaja tena ary olona manaja ny olona rehetra am'izay toerana misy azy. Fa izay toetra mbola nambara tiany Petera ho toetratsika koa dia ny fitiavana ny rahalahy. Tiavo ny rahalahinao. Raha miteny Petera eto hoe rahalahy de ny mpiara-mivavaka. Ho voataona ny fitiavanao ny rahalahinao ny tsy pino. Zany hoe alaivo sara an-tsaina hoe mifankatia ny mpiara-mivavaka. Io le tenenan Jesosy manao hoe raha mifankatia ianareo de ho hitan'izao tontolo zao fa mpianatro tokoa. Ka voataona ny fitondrantenanareo mendrika hoy Petera eto ny fiarahamonina rehefa mifankatia. Rehefa ny fiangonana mifankatia de mahataona ny olona ny ao amin'ny fiangonana io. Fa raha ohatra ka ny fiangonana na ny mpiara-mivavaka aloha tsy mifankatia fa mifanaratsy anaty tambajotra, mifanameloka anaty tambajotra, fanendrikendrika anaty tambajotra dia tsy hataona anjetrisa mihitsy izy. Mety mangolo vitsika ranjetrisa mitazana an'izany fiarahamonina zany fa ahoana moa no mampivavaka anareo? Ahoana moa no nareo saminareo ary mifanaratsy, nareo saminareo ary tsy mifanaja, nareo saminareo azy mifanala baraka ka maika fa izay raha miditra ao anatin'io fiombolana misy anareo io. No zany de matahotra ny jentilisa, matahotra ny tsy pino, matahotra izy satria matahotra ny ho viraviraina ao anatin'lay fiombolana, lay fiangonana raha sanatria misy zany. No zany de tena taom-po mihitsy ny kristianina ny fiangonana manao hoe tiavo ny rahalahinao. Tiavo atsao izy, ny hoe tiavona de izao aza simbana. Rahalahinao ve te ho simbanao, te ho alainao baraka, te ho potehinao sanatria izay mba maha izy azy. Dia hoy Petera manao hoe tena fitaovana iray hitaomana ny olona manodidina tsy pino ho tonga kristianina ny fifankatiavany samy kristianina. Fa ny fahaefatra zay zava-dehibe de ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fanajana ny mpanjaka. Fanajana lay fiarahamonina io zany, fanajana ny mpitondra, fanajana ny ilay rafi-piarahamonina mihitsy. Zavatra tsy de tena hitatsika ho fiainatsika itsony any hoe manaja ny mpitondra. Ny antony de izao vokatr'ilay ataotsika hoe droit individuel, le hoe zoko angeny ohatra zao, zany nametraka ny olona teo amin'ny nanome ny fahefana azy satria zany no nifidy azy sy ny sisa rehetra. Indraindray dia am'izay lojika izay no ijeretsika manam-pahefana ao anatin'ny fiarahamonina de manjary eritreretintsika ho mitovy amitsika amy lafiny maha olombelona samy olombelona, amy lafiny lalàna mitovy fa na izany zany ara de mpitondra izy ny soratra masina de ajaina izy zany. Ekena tokoa fa eto ambonin'ny tany am'izao tontolo iainantsika zao de betsaka ny mpitondra tsy manaja tena, betsaka ny mpitondra tsy manaja olona, betsaka ny mpitondra tsy manaja ny vahoaka hoentiny, betsaka ny mpitondra tsy manaja ny sotoaviny lay fiarahamonina entiny ka manjary mampiraviravy-tanana ny fiarahamonina zay entiny. Fa izao kosa ny soratra masina de manazava manao hoe ajao ny mpanjaka. Zany hoe tsy vitany hoe ajaina akory ary fa hoy Paoly mihitsy, hoy Petera amy 2:20 hoe maneke izay voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy. Zany hoe ekeo izy fa nitendren'ny olona, tsy hoe enao nanendry azy fa izao ny olona nanendry azy ho mpanapaka de ajao izy. Ndraindray ny ampandeharana eny de rehefa misy mpitandro ny filaminana mba manao fandaminana de ndraindray tsy ajaitsika izy, ndraindray metratsika inona koa zenao
tia ny volanao indraindray rehefa mba mety misy mpitandro ny filaminana mba manao zay mety andaminana ny raha de zao ndraindray tsy atsaitsika izy amin'ny asany mpitandro ny filaminana ingeny amin'ny arabe eny manao zay mety ho tandrify azy eketsika raha ohatra ka am'izay fiarahamonina eto Madagasikara de eketsika ndraindray fa de mety misy kolokolona ndray hita etsero amin'izy reny fa izao tsy de votero zany avokoa akory izy fa raha mahatompona ndraikitra azy anivon'ny firenena de zao olona tokony hitandro ny filaminana naka ny tokony ho izy ary raha toka manao zany izy de tokony ho atsaitsika tokony ometsika toerana raha fitininy ravako malala ety adiny tsotra masiny ty dia milafy zavatra anankiroa ny kristianina na ny mpino dia nomen'Andriamanitra aja vaovao sata vaovao satany maha kristianina satan'ny olona afaka ny kristianina de nomen'Andriamanitra fiainana vaovao ny diovin'Andriamanitra ny kristianina tamin'ny alalandrany Kristy de olom-baovao ianao zany ary satria ianao olom-baovao de tokony ho manana fiainana vaovao ary io fiainana vaovao io dia fiainana vaovao zay manjary mampisy fifaliana mampisy fiadanam-po mampisy lamina vaovao anatin'ny fiarahamonina lay maha kristianina zany de afaka malala dia tsy hoe fitaovana iray na fomba fiaina iray mandamina ny fiainam-piarahamonina ihany fa ny fiainana maha kristianina de zao tena sy menitra mampifandray ny fiarahamonina ary io efa letsika tamina nenjehan-dranavalona ny fiavahana kristianina dia ireo missionnaire maromaro zay nanatona ny teny tamin'ny ranavalona manao hoe diso ianao manenjika ireo kristianina ireo fa ny olona tsara fitondratena ny olona mendrika indrindra eo ny fiarahamonina nge io enjehanao io io vononao io ny olona mendrika ny olona tsara fitondratena ny olona mahafoy eo anatin'ny fiarahamonina nge ry mpanjaka io vononao sy enjehanao io ary tsy diso zany de avako malala raha ny baiboly ny resahana dia ny kristianina de olona tokony ho fanasina tokony ho fahazavana anatin'ny fiarahamonina vaovao ny taona rehetra amarana ny taontsika hiditra taona vaovao afaka herinandro vitsivitsy monja de afaka manao tombany ianao am'izao taona vaovao ato ho avy omeny ny tompo anao zao raha sitrapony afaka nombany ianao manao hoe nanahoana tompo ny ainako izay 10 herinandro lasa zay na 3 herinandro lasa izay nomenao ato am'ty taona ity na 2 na 3 herinandro zay nomenao ato am'ty taona ity vitako ve nijoro vavolombelona tamin'ny fitondratena na ataona olona tamin'ny fitondratena ve sa nandavo olona tamin'ny fitondratena na penjera olona tamin'ny fitondratena ve sa na ataona olona tamin'ny fitondratena mo ve ny fitiavako ny mpiara-mivavaka tamiko na ataona ny olona ho tonga ao am-piangonana sa ny fitondrantenako tao anatin'ny fiangonana nampandositra indray ny mpino ho voamaika tsy ino ary mety ho nampandositra ny mpino koa aza ho lasa tsy mpino rehefa koa malala sanatriany izany fa raha toka na tsy azo zany ianao hoe tompo atao anatiny zay fotoana heritaona latsaka kely zay de na tsy aro ho tsy nahatsoro vavolombelona to tsy nanaja olona tamin'ny fotoana sasany to nisy fotoana tsy tia nakahalany rahalahako mihitsy aza to anatin'izay mety ho nitadiavanao fitiavana tamiko de fotoana ny fibebahana le havana izao herinandro vitsivitsy melohany farana taona zao fotoana fandiny teny ny am'izay nitondrantsika ny fiainantsika kanefa mbola omen'ny tompotombonandro izitsika nefa koa fotoana anavozantsika hoe tompo vaovao ny taona tsoatsy de amboary ataovy manam-pitiavana ataovy miaina ny fitiavana tahaka anao mba ahatonga ny tsipino ho tonga mpino araka ny teny Petera manao hoe ho tsara ny fitondrantenanareo amin'ny jetilisa mba hakalazany an'Andriamanitra rehavako malala engany ho kristianina endry ianao ho kristianina mahatoky mahafetena ary miaina ny fahalemem-panahin'Andriamanitra ivavakisika tompo am'izao anao zahay fa ampianarinao anay araka ny teninao any fitondrantena mendrika ny kristianina fitondrantena mendrika zay itaomanao anay mba ahataona ny hafa ho anao koa
ndraindray zay tompo mandeha araky ny fahazarana ihany, ndraindray zay tompo manadino fa olona lay tahaka, manadino fa modely, ndraindray zay tompo tsy mahatsiaro akory fa olona mbola mpamoana. Mamelany eniko ary mamondrafo aminay tompo, ampianaro zahay manaja ny olona rehetra, ho tia ny rahalanay, ho tia ny mpiara-mivavaka aminay, ho tia ny havanay, ino ho tianao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tompo, amizao herinandro vitsivitsy melony ny farana ny taona ka hidirina amy taona vaovao zao sahady, de vaingio ny fonay tompo, ary ataovy manao fikasana vaovao zahay mba ahafahanay mandroso amin'ny finoana, amin'ny fitondratena mendrika. Mivavaky zay tompo an'ireo marary sy trano, mivavaky zay ho an'ireo manana olana sy ady am-panahy, mivavaky zay ho an'ny mpitory ny filazantsara ampaherezo, mivavaky zay tompo ho an'ireo kristianina manana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina, mpanapaky eo anivon'ny fiarahamonina, mivavaky zay ho an'ireo kristianina petraka ao amin'ny andraikitra ambony, amin'ny andraikitra maro isan-karazany, na amin'ny asam-panjakana na amin'ny toerana maro samihafa, mitrotro ambavaka an'izy ireny zahay, ampaherezo izy ireny tompo ho modely ho alay tahaka, ampaherezo izy ireny mba ahatarika ny hafa amin'ny fitondratena tsara izay ijoroan'ny vavolombelona. Raha misy mitavozavoza tompo, raha misy marefo tsy mahajoro, de taio amin'ny fanahinao masina, avy alao eloka ary rakofy amin'ny famindramponao, de taio ny fiainana isan'andro tompo, mba ho amarinonao isan'andro zahay, ka ho hitan'izao tontolo zao fa tsara ny manana anao Andriamanitra. Tehirizo zahay amin'ny fahamasinana ao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.